Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahatahorana an' Jehova no manafaka ny fahatahorana ny coronavirus. Izay indray-ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Marobentsika no nandefa hafatra maneho ny tahotra sy ny tebiteby, ny fanahiana sy ny ororo manoloana ity aretina coronavirus ity, indrindra amin'izao fotoana izao. Ary ny tena marina tsy dia ilay aretina loatra ny tena mampatahotra antsika fa ilay ho faty. Izany ravana dia te hampahery ary te hampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 4:3 izay salamo efa haintsika tsara izany. Ary ao amin'ny andininy voalohany amin'io salamo io dia misy teny eo manao hoe nataon'i Davida tamin'izy nody adala teo anatrehan'i Abimeleka. Izany hoe tamin'io fotoana io Davida dia nenjehan'ny Saoly izy. Saoly moa ny mpanjakan'ny Israely nialona azy, tsy tia azy nankala azy dia nanenjika azy ary nitsoaka izy dia tany amin'ny Filistinina izy no nitsoaka. Izany Filistinina izany indray dia fahavalon'ny Israely koa izany. Izany Filistinina izany no nisy ny Goliata. Ary Davida nefa fantatsika tsara fa izy no nandresy an'i Goliata. Izany hoe lasa tany ampelantanan'ny fahavalo indray koa izy izany tamin'io fotoana io. Mandroso izy maty ray be, miembotra izy maty reny be araka ny filazantsika azy. Dia tao anatrehan'izay indrindra dia natahotra izy. Abimeleka moa no mpanjakan'ny Filistinina tamin'izay fotoana izay dia natahotra izy izany hoe ho fantatro olo ireo dia nanao mody adala izy teo anatrehan'ireo Filistinina ireo. Izany hoe mahavariana ravana fa i Davida ilay tovolahy kely izay tena be finoana, mahery fo, hitantsika tsara tamin'ny nandreseny ny Goliata, kanefa eto hitantsika fa niatrika an'izany atao hoe tahotra izany izy, niorooro izy. Ary izany maneho amintsika fa na dia kristianina azy ianao, na dia olon'Andriamanitra azy ianao, na dia be finoana azy ianao, mety rehefa tena anatrehan'ny fahafatesana sy ny ohatr'izany koa mety ho tonga foana ihany io tahotra io. Ary io tahotra io anie raha ny tena marina dia zavatra réaction normale anie io e. Rehefa ohatra ka misy loza ao anatrehanao dia miseho azy io tahotra io. Kanefa dia izao tsy hoe fahotana akory ny matahotra, fa tsy ilaina ny tahotra satria mampahory io. Ary izany nahatonga ny Tompo iteny manao hoe aza matahotra mandrakariva. I Davida dia nijoro vavolombelona, fa na dia teo azy izany tahotra samihafa izany tsy natao antsakan'ny tahotra ianao, tsy natao ampiororon'ny tahotra ianao. Ny devolo ny faly ampatahotra antsika, fa Andriamanitra dia te hanafaka antsika amin'ny zavatra rehetra izay mampatahotra antsika. Ary izany nahatonga anazy eo amin'ny andininy faha-4 dia nilaza izy nijoro vavolombelona manao hoe nitady an'i Jehova aho dia namaly ahy izy ka nanafaka ahy tamin'ny tahotro rehetra. Nanafaka ahy tamin'ny tahotro rehetra. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no manafaka antsika amin'io tahotra ao anatintsika io. Ahoana ny fomba nanafahan'Andriamanitra azy? Andininy faha-9 ity olo mahantra ity no niantso dia niaino Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Izany hoe vavaka, izay nazo ilazana azy, vavaka. Andriamanitra ravana atonina, tsy ny fitanisanao an'io hoe iza izavy indray ny voa, izavy ny maty, tsy izay akory. Na hoe za tena anao an'izao na anao an'izao, fa tena hoe mivavah, manatona amin'Andriamanitra, mitadiavan'Andriamanitra dia angatao mihitsy Andriamanitra isory ny tahotra rehetra aty anatiko. Izay aloha zavatra voalohany. Fa ny zavatra faharoa koa dia izao misy karazany tahotra roa ambara amin'io salamo 4:3 io. Ny voalohany dia ilay nambarantsika teo ilay tahotra izay mampahory. Ny tahotro rehetra ozy izy ao anatin'izany na ny tahotra sakitsinankanina, tahotra ny ho faty, tahotra ny ho vonoan'ny olona, tahotra ny ho ampijalian'ny olona, ny tahotra ny ho avy, ny tahotra ny zavatra samihafa izany dia ao anatin'izay daholo sokajiana hoe tahotra ratsy. Fa ny tahotra anankiray indray dia misy tahotra tsara. Andininy faha-7 toy izy manao hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Izany hoe rehefa ao anatinao indray izany io tahotra anankiray io dia ilay tahotra an'Andriamanitra dia famonjena ho anao koa izany. Lasa famonjena ho anao ilay izy. Izany hoe rehefa ao anatin'ny olona ny tahotra an'Andriamanitra dia misy toky, misy fanantenana izy ny amin'ny hoe ny anjelin'Andriamanitra no mitoby manodidina miaro Andriamanitra. Dia io an'ny tahotra an'Andriamanitra io ambarina ny andininy faha-9 manao hoe matahora an'i Jehova ianareo olony masina fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Izany hoe ilay tahotra anankiray io indray izany dia tena tahotra ahatonga antsika tsy hanana ny amin'ny zavatra rehetra mihitsy raha ohatra ka manana io tahotra io isika. Inona moa io tahotra io? Ilay tahotra an'Andriamanitra io ry havana. Tsy dia zavatra sarotra anie izany, fa na dia ny taolo razantsika aza tsy mbola nafantatra an'Andriamanitra akory izy dia efa nanana io tahotra an'Andriamanitra io izy ny amin'ny hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ao tapon'ny loha. Izany ny tahotra an'Andriamanitra izany, ny fiheveranao
fa mahitanao Andriamanitra, manatrika anao Andriamanitra, ary izay le fiheveranao zay no mahatonga ny fihetsika hoe tsy angalatra ny dia fa hitan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra. Dia izay tahotra an'Andriamanitra izay zay zava-dehibe zay, satria rehefa manana an'izay le olona antoka ho azy zay. Ary ny tahotra an'Andriamanitra ihany koa dia tsy inona fa ilay fanekenao ny herin'Andriamanitra, ny fahafantaranao ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary ny fiankohofanao eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe ny manoloana ilay aretina dia ozy ianao manao hoe za mahalala, za mahafantatra ny herin'Andriamanitra. Mitandrina ianao, ataonao daholo izay rehetra fomba rehetra tokony atao mba hiarovana ny tenanao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao, kanefa dia ianao koa mino ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny amin'ny hoe Andriamanitra koa dia mahavita miaro ao anatin'izao aretina izao ka ahatonga ny ankonako tsy ho tratra amin'izao aretina izao, na hoe na dia ho tratra dia hoe tsisy ho amin'izany fahafatesana izany. Dia mety ho fakapana azo antsika ny hoe dia ahoana ary zany reny mpanompon'Andriamanitra be dehibe izay maty reny, tsy natahotra an'Andriamanitra ary fe zany izy ireny. Tsy anjarantsika ry havana no mitsara ny amin'izany hoe natahotra an'Andriamanitra izy sa tsy natahotra an'Andriamanitra izy, fa izay anjarantsika dia izao hoe ianao. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ny amin'ny hoe matahora ny Jehova, ianareo olony masina fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy. Teny natao antsika kristianina ilay olona masina, ho antsika kristianina mihitsy izany teny izany, matahora an'Andriamanitra isika, matoky ny herin'Andriamanitra izay miasa ary mbola miasa mandraka ankehitriny. Ary zany natonga ny tompo hiteny manao hoe aza matahotra ozy izy izay mamono ny tena. Inona moa ny mamono ny tena fa tsy hoaretina hoe tsy hahafaty antsika, io mihitsy ilay mamono ny tena, fa ozy izy manao hoe atoroko anareo izay tokony hatahoranareo dia matahora an'Andriamanitra izay mahay manary ny fanahy any amin'ny elo. Rehefa tena mitoetra ao anatin'ny olona ny fahatahorana an'Andriamanitra, rehefa mitoetra ao anatin'ny olona dia izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatahorana an'i Jehova no fianto am-pahendrena. Manana antoka ianao fa tena miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ilay tompon'ny hery, tompon'ny fahefana, tompon'ny zavatra rehetra, vitan'Andriamanitra ny miaro anao raha ho tanterahany zany, ary tsisy dikany amin'Andriamanitra zany na inona circonstance misy aminao. Indray manko tsika tsy maintsy mivoaka ny trano mandeha miantsena, tsy maintsy mivoaka ny trano mandeha miasa, tsy maintsy mivoaka ny trano mivarotra, kanefa dia izao rehefa tena matoky an'Andriamanitra koa ianao dia vitan'Andriamanitra ry havana ny miaro anao. Mila manana an'izany finoana izany tsika, ary raha ohatra ka ho voa azy ianao ka hoe io mihitsy no tentin'Andriamanitra ahafatesanao dia izao ny fadokinao fa Andriamanitra ilay miaraka aminao no hitsenanao amin'ny fotoana ny fahafatesanao dia manala ihany koa izay tahotra ny fahafatesana, izay tahotra ny aretina ao anatintsika izay. Tia ampahery antsika amin'ity an'io esory ny tahotra, mangataha amin'ny tompo, hanesorin'Andriamanitra ny tahotra ao anatinao io, fa mampahory io, tsy mahasoa io, avy amin'ny Satana mihitsy koa aza mba entina handemena ny saintsika ny tahotra. Tsy voatery hoe fahotana ilay matahotra, fa tsy zavatra mahasoa antsika ny tahotra, ary tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny tahotra isika, fa raha tahotra ihany Andriamanitra no atahory. Ary zany no tokony ataon'ny olombelona rehetra, satria fantatsika tsara fa ny olona matahotra an'Andriamanitra dia azo antoka. Fosiny tenin'Andriamanitra hoe hisy boky ozy izy hosoratana ho an'izay matahotra an' Jehova. Any an-danitra any ny olona izay matahotra an'Andriamanitra efa voasoratra ny anarany. Ka raha hiala eto ary izy, ka raha tonga tokoa ary ny fahafatesana ho any amin'Andriamanitra izy. Ary zany no antoka ao antsika ka mahatonga antsika tsy atahotra na iorooro eo anatrehan'ny zavatra rehetra, fa tsy ohatra n'izao tontolo izao tsika lavana, fa manana an'Andriamanitra isika ka dia mahay reza indrindra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.